Miarahaba antsika rehetra tompoko. Lazara Persson, première formation filière mathématique et informatique pour les sciences sociales tato amin'ny faculté des sciences à l'université ny Fianarantsoa tamin'ny taona fito amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny taona roa sy roa arivo. Nipetraka tao amin'ny cité universitaire. Eto aho dia manaraka ohatra misaotra ny faculté des sciences ny amin'ny fanasana amin'izao fitsaorana vaolombelona zao ny amin'ity andro natokana ho an'ny mathématika ity. Ary manaraka ohatra koa misaotra ny faculté des sciences ny département misy sy ny université iray manontolo ary indrindra ireo mpampianatra izay natafita tamin'izany andro izany satria raha tsy nisy an'ireo mpampianatra sy mpikarakara ireo dia tsy navita an'ilay fianarana tato amin'ny faculté des sciences dia manaraka ohatra amin'izao fotoana izao tompoko misaotra anareo fa raha tsy nisy anareo tsy tonga amin'ny toerana izay tokony nisy ny tena eo amin'ny firenena amintsika amin'ny teny izao. Enquêteur tany amin'ny projet IFRI na International Food Policy Research Institute teo anivon'ny FIFA tamin'izany andro izany financeny Université de Cornell sy ny USAID tamin'izany andro izany. Rehefa nanao enquête izahay dia nisy base de données nisy données be dia be fiche d'enquête ny fianoana tamin'izany andro izany. Teo no nahaliana hoe atao inona ireto enquête reto ka nahatonga ny resaka tamin'ny azo lazaina hoe ny chef de projet tamin'izany andro izany atao hoe Bartmenten dia nahaliana ny fomba anaovana ny analyse io. Izay no nahatonga ny safidy amin'ny filière mathématique tamin'izany andro izany ary taty aoriana dia tsapako tena ilaina tena ilaina ny mathématique satria vao vita fianarana tany amin'ny faculté des sciences dia tafiditra tao amin'ny banque mondiale tamin'ny taona 3 sy 4 arivo. Taona fohy dia fohy tao aoriana fahavitana fianarana zany dia tafiditra tao amin'ny banque mondiale en tant que recherche analyste satria analyse des données no natao tao nandritra ny 7 taona. Zany hoe manipuler ny enquête rehetra sy ny base de données rehetra manerana Madagasikara ny secteur rehetra zany dia saika nandalo teo am-pelantanana daholo na ampiasana mathématique avokoa ahafahana maka décision satria ny banque mondiale dia maka fanapa-kevitra isaky ny fotoana 7 taona na 5 taona eo misy ataony zareo hoe CAS na contrôle assistance stratégie na stratégie d'assistance pays basé na miainga avy amin'ireo analyse atao eo anivon'ny banque mondiale dia miainga avy amin'ireo enquête eo ny EBM ny enquête près de ménage ataon'ny Staty eo ny enquête commune ataon'ny ministère samihafa eo ny enquête ny ministère de santé eo ny enquête ny base de données avy any amin'ny trésor na OGT eo ny base de données maro samihafa avy any amin'ny ministère rehetra ahafahana maka fanapa-kevitra alohany anaovana stratégie d'assistance pays ka tamin'izany natsapako fa tsy azo idivirana ny fahaizana mathématique raha mieritreritra fampandrosoana marina eto firenena. Somary sarotsarotra hatrany am-boalohany ka hatrany amin'ny farany ilay filière nidirana satria tany any amin'ny valopolo tany izay ny première année raha notadidiko ngamba eo amin'ny folo eo izay nitafavoaka taty amin'ny quatrième année raha notadidiko. Za manokana dia tsy feno fasahirana hatrany amin'ny première année satria tsy afaka première session ary voaterina anakoro entre session anakoro zany ary tsy moramora manaraka an'ilay fianarana satria na ny fitaovana ampiasaina tamin'izany mathématique informatique ny resaka nefa ny laboratoire informatique tamin'izany androany dia tena mbola limité mbola ilay diskety 3 pouces et demi ngamba no nampiasaina tamin'izany andro izany. Zany hoe tena mbola lavitra ny teknôlôjia tamin'izany andro izany raha oharina amin'ny teknôlôjia misy amintsika amin'izao profon'izany zao video alefa zao dia nandroso tena azo lazaina mandroso ny faculté des sciences sy ny université ny Fianarantsoa ary misy ezaka ataon'ilay tompon'andraikitra maro samihafa tsy hafenina zany na eo aza ny fasarotana amin'ny lafin'ny toe-karena maro samihafa dia tsy latsa-danja ny fahaizan'ny mpampianatra universitétsika raha oharina amin'ny any ivelany tsy latsa-danja ny universitétsika raha oharina amin'ny any ivelany satria dia mamindatra manerana zao tontolo zao manerana Madagasikara ny olona mivoaka avy ato amin'ny faculté des sciences tia ary ny mathématicien izay mivoaka avy ato dia saika ilainy ny grande entreprise manerana zao tontolo zao ilazana amintsika fa tsy very anjara akory ny olona manao mathématique fa tsy araka ny eritreretina hoe limité na voafetra amina sehatry ny fampianarana ihany ny fampiasana ny mathématique fa ny domaine rehetra dia azo ampiasana ny mathématique na eo aza ny fahasarota amin'ny fianarana izay akairezana ireo mpianatra sy promotion ateo aoriana fa tsy misy zavatra mora zany koa anie fa ny fahazotoana sy ny finiavana hanesika ny tanjona anankiray dia hampianatra tsara zany tanjona zany ho amin'ny tombotsoa amin'ny be sy ny maro entina manampy ny firenena sy ny fiarabelona eto amin'ny firenena. Aka ohatra isika amin'izany fampiasana mathématique zany amin'ny fiainana andavanandro raha ihany no raisiko dia ny famahana ny olona ny embouteillage na ny fitohanana fifamoivoizana eto amintsika amin'ny teny izao mandray ihany ny fanjakana fanapa-kevitra
anafoanana zany embouteillage zany. Ka raha misy tomobile zato avy ety amin'ny andany, zao ataontsika hoe avy ety Anosizato ho any Anosibe ka misy voiture zato ato, dia misy zato indray avy ety Anosibe ho aty Anosizato, dia ny amahan'ny fanjakana azy amin'izao dia hoe raha tokony handany adiny iray ity olona ity reto embouteillage reto, ka tokony handany adiny iray reto, dia ny fomba hamahan'ny fanjakana ny embouteillage amin'izao hatramin'izay moa zany fa tsy ny fanjakana amin'izao ihany, dia avotsitra ireto zato reto satria maikamaika reto fandehasa, dia atao izay ampandehanana an'ireto malaky fa ajanona aloha ny avy ety. Ka raha tokony handany adiny iray ito dia lasa atsasakadiny sisa, dia ny ato indray raha tokony handany adiny iray dia lasa adiny iray sasany. Atambatra nefa ilay adiny iray sasany sy adiny iray atsasakadiny manome adiny roa ihany. En d'autres termes tsy mivaly embouteillage satria ny tokony ho izy dia sady tsy voasakana ny ato, ny tsy voasakana ny ato, izay ny atao hoe famanana ny embouteillage amin'ny théorie. Noho izany ny famanana embouteillage zany dia miteraka problème ngeza be rehefa tsy misy théorie. Izany no anarana structure discrète, no anarana recherche opérationnelle tany amin'ny algèbre sy ny rehetrarehetra ilana an'ireny matematika ireny. Ka aporosihana anareo mpianatra fa raha tsy misy théorie io dia tsy mivaha zany ny problème goavana tahaka ireny, satria raha misy fiarakodia rahetsy ao Antananarivo isan'andro tratran'ny embouteillage adiny iray dia mandany amin'ny ray hetsy litatra eo zany na ataoko hoe mandraparivan'ny andro mandany ray litra dia mandany ray hetsy litra isan'andro. Izay ray hetsy litra zay na 100 000 litra zay ny ampitombona 5 000 ariary dia izay no manome 500 millions d'ariary par jour, multiplié par 10 zay no 5 milliards d'ariary, multiplié par 3 zay ny ray volana no 15 milliards d'ariary isam-bolana, multiplié par 10 mois zay no 150 milliards d'ariary isa-taona, miampy kely zany dia 160 milliards 175 milliards d'ariary anoany ny very eo amin'ny fanjakana. Zay 170 milliards na 160 milliards zay hitan'izay ny amin'ny balance commercial antsika, satria manafatra mitady vola vahiny zany tsika vidiana pétrole na 150 milliards d'ariary isa-taona. Izay zavatra izay no mampihena ny sandam-bolantsika raha mivaha amin'ny alalan'ny théorie ny embouteillage. Noho izany ilaina ianareo mpianatra na vita fianarana tany amin'ny matematika na vita fianarana tany amin'ny siansa rehetrarehetra tany hamany problème Madagasikara raha mijery lavitra isika. Tsy hoe tsy manao akory ny mpitondra fa mitady vahaolana ihany ny mpitondra, gendarmerie sy ny polisy, saingy averan'indray mandeha mila an'izany atao recherche opérationnelle zany ny famanana ny problème tahaka an'ireo. Tsy ahivy koa izaho manokana dia tsy mba nandalo université privé fa ninga tany amin'ny EPP ASFF tamin'ny andronay sekoly fanabeazana fototra, ny CEG ny lycée mpanjakana daholo zao ary université mpanjakana eny fa nadina vita fianarana nianatra tamin'ny université tany ivelany aza dia tsy mba nandoha vola fa azo atao tsara ny miditra ny université any ivelany raha menga amin'ny université mpanjakana fa tsy hoe latsa-danja akory ny fampianarana amin'ny université mpanjakana dia tokony mihena sehatra ambonimbony kokoa azy raha ny fahafantarako azy. Noho izany mampirisika anareo mpianatra ary mankahera anareo mpampianatra sy ray aman-dreny mampianatra ny université rehetra manerana Madagasikara fa tsy misy fampandrosoana raha tsy misy fahalalana ary tsy afaka manantena n'inino isika raha latsa-danja ny siansa ao anatin'ny firenena anankiray.